Valérie Zavdravaka, Tony mpanatateraka ny fandaran'asa Fiarina. Fiarina dia fandaran'asa volavolaina Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fiarina dia tetikasa momba ny fandraharahana anampitsika any malagasy ho fanohanana ara-pola sy ara-teknika. Tamin'ny taona lasa teo tamin'ny 2024 dia nanohana mpandraharaha sy orinasa madinika sy salasalana miisa 500 sy 600 sy 7,000 ny fandaran'asa Fiarina amin'ny sehatra asa isan-karazany. Ny fanohanana napetraka tamin'ny herintaona dia nitetina 520 miliara eran'ny Madagasikara. Ny faritra 2020 eto Madagasikara dia voakasika avokoa fandroana izay dia anakaiky anareo bebe kokoa satria amoaka zahay fandaran-taona ohatran'ity izay ahafahanareo manaraka torohevitra izay omeny mpandraharaha na mpampianatra momba ny fandraharahana. Manasa anareo zahay anaraka isaky ny sabotsy izay fandarana izay.